Tsy ala lavitra amin'izay ihany isika mitondra voka-dratsy betsaka ho an'ny zaza malagasy ny tsy fanjariana ara-tsakafo. Ny saika ny atsasamanila ny zaza malagasy anefa dia miaina ao anatin'izany avokoa ny tanjona ao anatin'ilay hetsika izay karakaraina etsy amin'ny nolonan'ny lampantanan'Analakely amin'ny 9 ny volana novambra ho avy izao dia ny fampianana ihany koa ny tahan'ny tsy fanjarian-tsakafo ho an'ny zaza. Ny 7.7 isanjaton'ny zaza malagasy dia tsy mitombo ara-dalàna na tara eo amin'ny lafin'ny fitombona ara-batana satria tratra ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazo. Mandritra ny hetsika karakarainy ina na ny hetsika iraisana natokana ho an'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay atao amin'ny 9 ny volana novambra ka hatramin'ny 18 ny volana novambra eny amin'ny lampantanan'Analakely dia isy ny fitiriana maimaimpoana ny ankizy tratran'ity tsy fanjarian-tsakafo ity ary isy ihany koa ny fandraisana tanana izany amin'ny fanomezana torohevitra ho an'ny ray aman-dreny. Ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka moa zany dia ny tsy fahampian'ny halavan'ny zaza raha mihoatra amin'ny taonany. Dia itsika eto Madagasikara dia tratra be ny zavatry mihitsy ary tena mila ady lavitrezaka ny ahafahantsika miarina ny amin'izay. Ny anisan'ny faritra tena hiaran'izay zao ohatra ny faritra Vakinankaratra, eo ihany koa ny any Atsimo andrefana, misy maro zany eto Madagasikara kanefa na itsika eto ihany koa ary eto Antananarivo dia tsy hoe lavitra an'izay satria isika ihany koa dia mila manana betsaka aloha ilay hoe eo ny resaka fahantrana fa eo ihany koa ilay tsy fahaizana mihitsy, tsy fahaizana misakafo araka ny tena ilain'ny vatantsika. Isy ny varotra fampiratiana ireo vokatra miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mandritra ny hetsika Semaine de la Solidarité pour la Nutrition izay tafiditra indrindra amin'ny hetsika Saône. Any amin'ny faritra Atsimo andrefana, Vakinankaratra, Analamanga no tena ahitana tranga betsaka tsy fanjarian-tsakafo mitarazo. Ankoatra ny fahatrana dia ny tsy fahaizana misakafo, ny fahazarana ara-tsakafo dia isan'ny mampitombo ny tahan'ireo zaza tratra ny tsy fanjarian-tsakafo.